Amina niu kaniura kamniu randu atauna apumba niti ni Tina wira wu amina Zaimitala wu kamba vuki Suzavatsuwa ni mange Tayetana awe bavuki Suzavatsuwa ni mange Tayetana Yondrika androka ny fanaratsy elotsika dia zay vao manomboka amin'ny fotoany vavakitsika fa alibe zay Jehovah-Andriamanitra ray fa maro ny olona no mijoro vavolombelona Jesosy ary mahagaga dia tsy ny eto Madagasikara irery ihany fa natrany ivelany ray manontolo any ary resy lahatra amin'ny fiasanao miasa ianao anatin'ny fiangonana zay tena miantso sy mitady ny anaranao sambatra zay manana anao Jesosy Andriamanitra ampitaraina anay Andriamanitra mamonjy anay amin'ny andro fahorianay ary misaotra anao ihany koa ny amin'ny fotoana rehetra eto amin'izao toerana eto an-taninan'Andrano zao na ny any amin'ny fiangonana isam-pitandremana any fa eto Jesosy ny alahady ka hatramin'ny alahady ao aoriana dia misy fotoana foana eto ny andavanandro ka dia faly be zay satria tsy mamela ny olona ho irery ianao tonga eto indray izay androany tsy noho ny amin'ny fahamarinanay fa ny famindram-ponao tsy landritra zany mbola matoy izao anay ary ahafahanay tonga eto amin'izao toerana izao ny devoly Satana nefa Jesosy tsy faly mihitsy amin'ny fahatongavana eto fantany mantsy hoe andray fampianarana avy aminao indray izahay andre ny teninao ary rehefa mandray ny fampianarana avy aminao zay dia afaka mifigeja Satana zay mahazo anay ka dia horoanay reny Jesosy tsy hamela anay ary tsy havelanay hitoetoetra eto zany mihitsy ka dia iaraka iom-po-mampanazy zay iaraka nonona ny tenim-pahefana manao hoe o Jesosy lazaiko aminareo marina dia marina tokoa zay mino any asa ataoko ny ataonko ary ianao asa lehibe noho izany aza izy satria izaho makany amin'ny ray ary na inona angatahanareo amin'ny anarako dia ataoko izany mba hankalazana ny ray eo amin'ny zanaka ary zao famantaran'izao no anarak'izay mino amoaka demoni amin'ny anarako izy hiteny amin'ny fiteny zay tsy mbola hainy izy andray menarana izy ary na dia misotro zava-mahafaty aza izy dia tsy hampaninina azy zany ametra tanana amin'ny marary izy dia ho sitrana ireny sitrano marary atsangano maty diovo miboka avoainy demoni efa nahazo maimaim-pona ianareo koa mameza maimaim-pona ary ndray Jesosy taminy fiadanana ho anareo tahaka nandrahandray ihany no andrahako anareo kosa ary rehefa nilazany izy dia nanisy fofinaina ka ozy taminy raiso mifany masina na elokizana avelanareo dia voavela izany ary na niza kosa ny tsy avelanareo dia tsy voavela izany amen misaotra indrindra Jesosy dia amarino tokoa ny teninao Jesosy hoe manao ny rivotra ho irako sy ny lelafo ho mpanompoko ianao ka azy rehetra mino ny anaranao na any tokantrano Jesosy na any trano any na any an-dalana na any anaty fiara na dia amin'ny finoana fotsiny ihany ara Jesosy dia iaraka nangana ny tananay izay amin'ny tena ny asan'ny devoly Satana zay maneloelo eto amin'izao toerana izao sy amin'ny indrindraindrindra amin'ny fitaova ampiasana rehetrarehetra ko amin'ny anara Jesosy Kristy velona tsy matsaka ba Nazareta eo ampany mandevina asana kalanolotra vajimba rehetrarehetra levina amin'izay nareo Satana eo amin'ny amin'ny Jehovah ianareo levina Jesosy Kristy ba Nazareta asana kalanolo vajimba mispera levina Jesosy Kristy izany may levina Jesosy Kristy asana demony Satana levina Jesosy avara atsika ny ampaniatra afazy eo amin'ny afimasiny Jehovah levina Jesosy Kristy avy Nazareta fatorana amirahan Jesosy atsika zavarina any ampaniatra levina izany levina tsy manakely tsy manakahefana tona asana kalano asana vazimba levina amin'ny anaran'i Jesosy tsy manelibely eto amin'izao levina anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta tsy manakely tsy manam-pahefana ny asany demony Satana rehetrarehetra
amin'ny anarany Jesosy Kristy tompo tsy ambininy eto amin'izao toerana izao. Sotra Jesosy a, misandrata feno ianao araka ny habeany voninahitra ao, ko aza izahay miaina voninahitra fa ny anaranao rery ihany. Amen. Dia mbola ho ampitombona amintsika mandrakariva ny fahasoavana mba hampiadanana avy amin'ny Jehovah Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika izany. Ny salamo izay efa retsika hatramin'ny maraim-pitahina ka hatramin'izao zoma fanavozana izao dia ny salamo faharoa ambin'ny folo amin'ny 100 zany salamo zany no hoentsika amezana voninahitra an'Andriamanitra mba ho tsapantsika foana ny hoe manahoana ny fahasamihafan'ny olona tena manompo an'Andriamanitra, ny olona mahatoky an'Andriamanitra, mino an'Andriamanitra amin'ny fiainana araka ny tenin'Andriamanitra ataoko samihafa ny manompo sy ny tsy manompo ao Jesosy. Vitsy zany dia anatanteraka hira amin'ny firana protestanta itsika zany ny hira voalohany mihitsy no ataontsika tsy mampaniny zany ho voninahitra Andriamanitra ray. Ndao ary rehefa hitantsika ny salamo faharoa ambin'ny folo amin'ny 100 io zao tokony efa haitsika tsy injery mihitsy fa tsy maninona ndao vakiana ihany zany ny anaran'i Jesosy. Azo vetivetika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe Alleluia, sambatra ny olona izay matahotra an' Jehova sady makasitraka ny didiny indrindra. Ahery ambonin'ny tany ny zanany, ho tahina ny taranaky marina, fananana sy harena no ao an-tranony ary